Itadiavy ny sasy amin'ny hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrampina amin'ny samy malagasy dia tsipaka sy entina hanimba ny zoso voninahitry ny firenena na eto toerana na eo maso zao. Faly miarabantsika manaraka ny pejy. Voalohanteny aloha de misaotra antsika rehetra satria misy mpanaraka maromaro efa nahazo 100K zany tsika. De miondroka mpanajana amin'ny fahalasana Raimasina Papa François sy ny fahalasana ny Masoivo ny ambassadeur Madagasikara ny France. Miondroka mpanajana satria tsika malagasy manana fahendrena zay manaja ny razana zay. Andro vitsivitsy isa no isaina de ho tonga lay fiaonam-beny COI ranomasimbe indiana atao zay atao eto Antananarivo Madagasikara 24. Ka tsy voandroany Madagasikara nandray azy io. Nandray an'izany fiaonam-be zany fa tamin'ny 1991 de efa nandray tsika tamin'ny 2005. Zao tsika mandray amin'ny 2025. Ny aho de averiko foana raha mbola afaka mitaona tsika madio fo na iza ny hitondra eto amin'ity Madagasikara ty ny tenako de ataoko le izy zay fandraisan'ny sasany azy ihany tsy maninona fa anao tantara kely aho de rehefa tsy haino lehibe de aleo reo ankizy mbola mianatra no ampitana le tantara satria tsika misy terme zay fa nilo miampita de ny atsika koa ny tantara tena izy no ampitaina zany de ina daholo le tantara. Iza daholo reo filoha frantsay efa teto Madagasikara. Miisa 5 izy reo de nisy amin'izy ireo niverina indroa teto Madagasikara. De tao ny filoha frantsay Charles de Gaulle tamin'ny 1953 de efa nandalo teto Charles de Gaulle namangy ny rovatsika rova Manjakamiadana mitsidika tena izy de niverina ny Charles de Gaulle tamin'ny 1958 izay nanao le antsoina hoe discours fondateur teo Mahamasina izay nanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny fahaleovatena. De iresaka amin'ny ankizy ao le ankizy mpianatra reo izy rakizy ny filoha tam'izany de ny filoha hajaina Philbert Tsiranana ny miaraka tamin'ny teo tam'izay de teo Mahamasina nanaovana ny discours zay antsoina hoe discours fondateur zay namerenana amin'ny Madagasikara ny fahaleovatena. Nandeha ny fotoana nandeha ny taona nisy filoham-pirenena nandray tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1981 ny filoha malagasy de tsy iza zany fa ny filoha hajaina Didier Ratsiraka tany France tany Élysée io. De rehefa tonga ny 1990 de tonga teto ny filoha François Mitterrand tonga teto Madagasikara satria natao teto tam'izany andro zany ny antsoina hoe francophonie, sommet de la francophonie. De tonga teto ny filoha François Mitterrand izy rakizy no filoham-pirenena tamin'izany 1990 zany raha tadidinareo rakizy de ny filoha hajaina Didier Ratsiraka. Efa roa zay ny filoha frantsay tonga teto Madagasikara. Tohizako ihany rakizy ny tantara satria taty aorindrina de nisy filoham-pirenena frantsay tonga ndray taty Madagasikara. Anao inona taty le filoham-pirenena frantsay tamin'ny 2004 zany rakizy de raha tadiditsika famatiam-bola frantsay no nanaovana ny lalan'ny nosy be zay nafinaritra teo aloha fa lasa simba izy am'izao de famatiam-bola frantsay moa zany tamin'ny alalana FD de tonga teto ny filoha Jacques Chirac nitokana an'io nosy be rehetra io nafinaritra tam'izany ny sary mbola misy manana tahiry tsara tsika de rehefa aveo izy de taiza de niara-ny sakafo tamin'ny filoham-pirenena tam'izany andro zany teny Ambotsirotra zay vo nitodidoana hazo ny France
la France. Izy raky izy no mpitondra tam'izany fotoana zany de ny filoha hajaina Marc Ravalomanana. Tsy mbola vitan'izay fa niverina ny filoha frantsay Jacques Chirac tamy 2005 zay nitody avy hatrany tany mahajanga satria misy zavatra nitokanana vitandreo firenena frantsay tany tsena exera sy diso. De avy eo niverina taty satria tam'izany 2005 zany araka ny teneny 91 nandray COI tsika, 2005 tsika nandray COI, 2025 tsika handray COI. De alohany anaovana an'izay COI fivoriany COI taty Antananarivo de tany Majunga aloha ny filoha hajaina Marc Ravalomanana sy ny filoha hajaina Jacques Chirac. Niverina indroa zany Jacques Chirac de niverina indroa teto De Gaulle. Izy raky izy ny filoha tamin'ny 7 sy 5 de ny filoha hajaina Marc Ravalomanana. Nandeha ny andro de nandeha ny fotoana de tsika moa zany mpikambana mavitrika amin'ny francophonia de tonga ny 2016 de tonga taty Madagascar ny filoha François Hollande tamy 2016 zay nanatrika sy niatrika ny fivoriam-be ny francophonia, fivoriam-be fahaenina amby folo amby zera sy disika. De izy rakizy satria za fa miresaka amreo akizy terminal reo sy ny 3e amizao fotoana zao fa tsy miresaka amreo fanatika tsony. Ireo manao écoute sélective sy hainro fa tsy ny olona hitiany henoana. De ny filoha hajaina Hery Rajaonarimampianina no nandray ny francophonie tam'izany fotoana zany ary tonga teto ny président frantsay François Hollande. 2025 sika rakizy volana aprily na mois d'avril rapitso zany de handray filoham-pirenena frantsay hafandray Madagasikara dia ny filoha Emmanuel Macron zay hanao visite d'etat izy rapitso eny amin'ny lapan'ny andafy avaratra lapan'ny prime ministre mo fitenenana azy io zay raisiny filoham-pirenena malagasy amizao fotoana zao. De amy 24 no atao eto Madagasikara ny fivoriam-beny firenena zay mpikambana ty amin'ny vondrona ny ranomasimbe indianana ny COI. De izy raky izy ny filohantsika amizao fotoana zao de ny filoha hajaina André Rajoelina no handray azy. Dimy zany ny filoha frantsay tonga teto. Aizaho aiza ny diplomasitsika, inona ny zavatra niazo, inona ny accord vita, inona ny tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny fandalovan'ireo filoham-pirenena frantsay reo, inona ny tombotsoa ho azo am'le fandalovan'le anankiray rapitso. Aizaho aiza ny diplomasia malagasy, move mba afaka mametraka an'izay diplomasia zay tsika sady anao oui monsieur eto fotsiny. De zay no iangaviana ny rehetra ndao mba irahina raha tsy tafala amin'ny frantsay isika de ndao mba hotakina ny anjara tsika amy maha nanjanahany atsika teto satria raha tadidiko ny kabarin'ny François Mitterrand irery ihany no niala tsiny tamy tragédie 1947. I François Mitterrand no nahasahany kabary pahabe maso miala tsiny tamy tragédie 1947 teto Madagasikara. De manome courage ny olona handray ny Emmanuel Macron rapitso mba hahasahy hitaky ny tokony ho takina araka ny fanteneniko teo de mba takio ny famafana ny trosatsika. Fafana faobe zany izy rehetra ny fafana. Takio ny fahazahoana moramora ny visa makany France sy la Réunion sy ireo pays sasany. Takio ny azahoany zanaka malagasy bourse moramora makany la France satria izy rery moa zany no fantako aloha hatreto no raisina rapitso andafy avaratra. De mba takina ny fanamoramorana ny fodian'ireo razany malagasy mody ety an-tanindrazana. De takio hoe
mba vola be no arotsaky ny agence française pour le développement fa tsy volavola kely fotsiny. De takina ny mobilité tsika amin'ny espace francophone zany na resaka fianarana io na resaka asa sy ny sisa sy ny sisa, de mba jereo ny hahasoan'ireo diaspora malagasy izay miisa efa any amin'ny 4 sy 1 hetsy mipetraka any Frantsa, de misy eo amin'ny 7 sy 1 alina mipetraka ao La Réunion, mba atao zany ny traitement apiady anazy ireo sy ny sisa sy ny sisa. Mbola maro moa ny tsy voatanisa fa za koa moa no handidy an'izy eo fa matoa filoham-pirenena matoa mpitondra fanjakana de mahafantatra ny tokony takina am'ireo frantsay ireo. De zay ny hafatra, zay ny tantara rakizy satria ny olon-dehibe fa tsy te hihentsony, de ny akizy zany no mba hitantarana an'izay fa nisy filoham-pirenena 5 frantsay tonga teto, de Charles de Gaulle, de izy no manaraka François Mitterrand, de izy no nanaraka Jacques Chirac, de François Hollande, de Emmanuel Macron, zay ho tonga rapitso sy afaka pitso 24 avril 2025 eto Madagasikara. Ka de mirary atsika ijery tsara, ny hainy tsara, tsy tonga de efa manakina fa mba ndao sika mianatra ny antsoina hoe écoute équitable fa sy écoute sélective. Raha mba misy olona miteny, mba misy olona mamela belatra, misy olona mba manazava, mba misy olona mitantara ny tantara tena izy, de aoka mba henona fa tsy tonga de soatsika ny zavatra rehetra. Ka de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, ny amo zany de faranako amty kabary ny ray aman-dreny zay hajaina foana ty ny any direct ataoko atomboko amle izy, de faranako amle izy. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Tadiavy ny sasy amin'ny amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrapina amin'ny samy malagasy dia fitaka entina hanimba ny zoto voninahitry ny firenena na eto toerana na eo maso.